Iresaka ny tontolo ny fampianarana ambonitsika ao anatin'ny reto vaovao manaraka ireto satria dia niroso tamin'ny fitokonana ireo mpianatra, ny mpampianatra ary ireo mpandraharaha eny anivon'ny oniversite nanomboka ny maraina teo, fanehoana ny firaisankina ary ihany koa hitakiana ny hamahana ny olana izay iainan'izy ireo, ny tena tanjona ao anatin'izao hetsika izao, ny tanjona ihany koa amin'ity hetsika ity dia ny tsy hiverimberenan'ny fitakiana izay tanterahan'ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpandraharaha eny anivon'ny oniversite mpanjakany. Voromarobe teo amin'ny esplanade Ankatso androany ireo mpampianatra pikaroka, mpianatra ary ny mpandraharaha ny oniversite. Famerenana ny asan'ny mpampianatra, fandoavana ny tamikaraman'izy ireo, fandoavana ny vatsim-pianarana ara-potoana, fanavaozana ny tranon'ny oniversite ary fandoavana ara-potoana ny karaman'ny mpandraharaha eny anivon'ny oniversite Nataon'izy. Ireo ny isan'ny fangatahana takin'ireo mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS Anton'ny, ny mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny syndicat-ny Spation ary ny fikambanan'ny mpianatra. Efa tsy zoviana aminareo fa eo ny zo sy asan'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra voafaritry ny décret anankitelo anisan'izany ny indemnité de recherche izay tokony efa noazon'ireo retraité chercheurs ireo tamin'ny volana janoary 2024 kanefa ny mandrakitiny androany mbola tsy azo. Faharoa ny momba ny déplafonnement izay voafaritry ny décret 2009/12/16 hatramin'izao mbola tsy dia hita loatra ny vokany sorana ny tompona ndraiky ao ministère aloha manao zay ezaka azony atao fa izahay dia mitaky ny anafoanana ny lay arrêté nivoaka tao amin'ny ministère ny finance et budget misakana ny avancement rehetra sy ny recrutement ary ny manodidina amin'izay. Farany fatsikely indrindra dia takinay ny ametrahana sy amoana ara-pomba ofisialy ny rijanteny rehetra ahafahana manatanteraka ny asa fampianarana sy ny fikarohana eto amin'ny oniversité Nataon'izy sy ny fikarohana ara-tsiansia ireo fobe fikarohana mba hiatrehana ny rafitra LMD. Vahaolana maritra araka izany no takin'ireo mpianatra. Tena mpianatra amin'ny ankapobeny zany efa fonany takinatra amin'izay eo le fahatarany vatsim-pianarana tokony mba tonga ara-potoana ny équipement sy vatsim-pianarana mba ny rehetrarehetra. Eo ihany koa ny fa malala zao mpiaina zao fomandangana dia mitaky koa izay ny ampiakarana ny vatsim-pianarana io. Dia eo ihany koa makasika ny rafitra LMD napetraka ilay rafitra LMD fa tsy misy ny meso d'accompagnement raha miresaka ny infrastructure zany na indrindra fa connexion mbola izahay mpianatra ary mbola ampandoavana vola amin'ny frais pédagogique anay dia mitaky zany zay mba aloko mba hipetraka amin'izay le raha le infrastructure rehetrarehetra meso fa connexion zany ho an'ny mpianatra rehetrarehetra. Androany ary mbola hitora ampitso moa ny hetsika ireo mpianatra, mpampianatra ary ny mpandraharaha eny anivon'ny oniversite Nataon'izy.